Ivadika pejim-baovao afantanteraka kosa indray isika eo amin'ny tontolon'ny toe-karena. Mandeha ny resaka tato ato fa tratra amin'ity volana Oktobra ity ny Verite des Prix na ny vidin'ny solika tena izy. Ahafantarantsika misimisy kokoa ny momba izany ity fandidina manaraka ity. Misy ny elanelam-bidy eo amin'ny vidin'ny solika piazina amin'izao sy ny vidin'ny solika tena izy. Izay vidin'ny solika tena izy izay no antsoina hoe Verite des Prix. Ny ministry ny angovo sy ny akoranafo dia nanambara fa ho tratra amin'ity volana Oktobra ity izany vidin'ny solika tena izy izany. Nampanantena kosa ny fahatratrarana ny Verite des Prix amin'ny volana Oktobra. Izany hoe tsy hamatsy ara-bola-tsony ny fitsinjarana ny solika eto Madagasikara ny fanjakana. Fa ho tratrarina arak'izay azo atao ny Verite des Prix ny finoko za manokana. Ny filohan'ny fifindronan'ireo mpivardasantsy na ny GPGLSS dia nanambara fa singa efatra no mamaritra ny vidin'ny solika tena izy. Raha ny fahazahoko azy aloha raha ny resaka ministre ny énergie sy ny hydrocarbure dia ho appliquena Verite des Prix. Fa inona ny atao hoe Verite des Prix aloha? Inona? Zay. Verite des Prix ange misy zavatra ataoko hoe efatra angezabe fotsiny tena namoaka ny Verite des Prix. Vidina baril pétrole zany, vidin'ny dollara, fret avy ivelany dia ny assurance. Io no tena mametra ny vidiny. Rehefa miakatra ireo dia tokony hiakatra izy, rehefa midiny ireo dia tokony midiny izy. Izao fotoana vidin'ny baril rehetra samy tao midina ambany be zao 42 dollars. Dia malheureusement kosa nefa dollara miakatra be. Ny tele-jeneraly ny akoranafo dia nanamafy fa tokony ho tratra amin'ity volana ity izay vidin'ny solika tena izy izay. Vidin'ny solika moa araky ny resatresaka nataon'ny ministra ny akoranafo dia tratra amin'ity volana Oktobra ity zany ny Verite des Prix. Zany hoe rehefa tratra zay moa izy zany dia tratra Verite des Prix. Vinavina irahana miaraka amin'ireo mpamatsorona moa zany manomboka ny janvier iny zany fa tsy maintsy manaraka ny fiovaovan'ny any amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fazadinareo fa tsy ny vidin'ny solika eny amin'ny tsena iraisam-pirenena ihany anisan'ny mampiova ny vidin'ny solika eto amintsika fa misy anjara andraikitra ihany koa zany ny vidin'ny ariary mihoatra amin'ny dollara. Zay zany ireo zavatra roa mandrafitra ny vidin'ny solika eto amintsika. Dia matetika moa zany hitantsika na atao hoe nidina zany vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa ny vidin'ny dollara zay kosa zany vidin'ny ariary zany lasa niakatra. Zay zany mety famono kely ihany le izy zany. Ireo kompania solika etsy andaniny dia milaza fa any amin'ny sampandrara-panjakana no tokony hipetraka ny fanontaniana mikasika izay Verite des Prix izay. Je n'ai pas de réponse, madame. Il faut demander à monsieur le ministre. Nambaran'izy ireo kosa nefa fa hatreto dia mbola mitony fandoavan'ny fanjakana ny elanelam-bidy na ny subvention ho azy ireo. Il y a toujours un écart entre le prix réel et le prix affiché à la... Ny subvention izay moa dia eo anelanelan'ny 500 sy 200 ariary isaky ny litatra arakaraky ny vokatra na izany lasantsy na gazoil na ihany koa solika fandrehatra.